Sambatra foana ny mahita mpifankatia hoe tena mifandray be ny tady dokanga ary tena mitovy ny zavatra tiany. Tsy voatery ny mpifankatia tokoa nefa no hoe mitovy ny zavatra mahafinaritra azy. Ireto mpifankatia ireto dia tena mitovy zavatra tiana be mihitsy. Samy tia fanatanjahantena izy roa. Araka fitiavana Mikael, izay moa zany ny ahafantaran'ny olona amin'ny resaka tontolon'ny musculation sy ny bodybuilding. Dia izy vady koa Sampanina, dia Damiana, fitiavana Damiana, ty zanaka ity dia misy zanaka vavy kely ny Kasi. Dia zay zany samy tia fanatanjahantena be sady asanay le izy. Mahafinaritra vao mijery azy amin'ny endrika ivelany satria tena bikana tanteraka na izatovolahy na izatovavy. Ny tomboako aloha za tamin'ny mbola mpianatra ny lycée dia nanao sport scolaire zany zay tamin'izay nanao rugby dia mbola kelikely moa tamin'izany dia fandondona amin'ny bandy zany dia mila maka vatana kely mbola 19 taona tamin'izany dia nanomboka nikotrakotrana hoe mba hampitombo vatana zany dia tafiditra tao anatin'le musculation dia zao le izy moa zany lasa natao mandrakity ny androany lasa antonasa mihitsiny. Ny atomboako tamin'izaho 17 ans dia tia mandihy be aloha ny atao alohan'izay dia nandihy foana nataoko. Dia avy eo rehefa niasa tany Tuléar dia rehefa tsy misy client zay dia tsy dia misy atao dia niazakazaka tamin'ny niazakazaka aloha no nataoko niazakazaka foana dia avy eo mitatra amin'izay mijery le vidéo ana vazaha reny dia lasa manao muscu satria misy fitaovana koa tany lasa manitanitatra dia farany lasa tafiditra tao anatin'le izy. Isam, izay no anaran'ny ramatoa kely araka ny nambaran-teny amboalohany dia tena milona tanteraka ao anatin'ny fanaovana fanatanjahantena. Ary raha zao endriny zao dia toa hoe tsy mbola niteraka nefa efa nididiana ity ramatoa ity indroa be zao tamin'ny zanany voalohany sy faharoa. Tamin'ny voalohany tamin'izaho bevoaka ny Damiana hoe ho didiana hozy le dokotera. Dia nitomany satria miletika ao an-tsaiko hoe tenen'olona zany hoe tsy afaka mikotrana intsony ndry izao, tsy afaka manao zao dia nalahelo aho dia nitomany dia nitady solution zay hoe tsy handidina ana nefa tsy possible le satria misy problème kely. Dia avy eo rehefa nodidina amin'izay dia le dokotera moa ny tena hoe tsy misy an'izany tsy mahazo mikotrana izany fa miandrasa kely fotsiny dia afaka ianao. Dia vao 2 mois après teraka ny Damiana dia efa nikotrana. Dia vao teraka ny Damiana 2 mois dia efa nikotrana fa tato an-trano ihany dia fitiavana ihany moa mampikotrana anahy tamin'izany. Dia avy eo rehefa feny 3 mois izy dia niditra salle amin'izay dia jereko tsy misy maninona mihitsy dia vitako foana ihany tsisy problème dia nataoko foana. Dia ohatr'izay ihany tamin'ny Kasi dia teraka 2 mois tamin'ny Kasi dia nikotra. Ho an'ny Mikael kosa indray dia tena fiainana tanteraka ny azany fanatanjahantena satria ankoatra ny fitaizam-batana dia tena efa fototra mihitsy ahafahana mamelona ny ankohonana na asa tanteraka izany. Ny tapany maraina hoy izy ireo dia mikarakara tokantrano ary mamita ny adidy aman'andraikitra no tena fiainan'izy mivady reto miaraka amin'ny ankohonany. Rehefa voalamindamina avokoa ny ao an-trano sy ny tokantrano ary ny ankizy lasa mianatra dia vonina amin'izay ary ho an'ny tapany hariva andeha hanao fanatanjahantena. Ary tsy maintsy miaraka izy roa kely dia miaraka any amin'ny trano fanatanjahantena any mba mikolokolo vatana. Ny anahy manokana zao adiny iray ihany isan'andro. Dia ny anahy eo amin'ny adiny iray sasany adiny roa eo zany mikotrana isan'andro dia zay latsinainy ka hatramin'ny zoma no mikotrana dia rehefa weekend ihany zany zay no tsy mikotrana. Raha ho an'ny Sampanina sy ho an'ny fitiavana Mikael dia tena mbola manana tanjona lavitra be eo amin'ireto fanaovana fanatanjahantena ireto. Dia misy tanjona foana moa zany satria mantsy ny compétiteur na bodybuilding
dia mbola manana tanjona foana hoe manao resaka compétition zany a mo ny zavatra ataonay koa amin'izao moa zany misy an'le inona moa zany ny entreprise kelinay roa zay mantsy ny asanay a dia ny entreprise kelinay zany zahanay foana manatsara satria miezaka mizara ny olona ny zavatra hoaninay zay amin'le izy a dia nahitanay résultat sy ny tariny a dia misy ihany koa moa zany ny akanjo amidanay tenue de sport sy ny ohatran'izany dia miezaka foana zay manatsara an'izany hatrany hatrany. Ho anay mpijery ivelany aloha dia tena variana mijery ny bikan'izy roa. Mbola lavitra miezaka raha ho an'ny sasany nefa ho an'izy ireo dia tsy kivy tanteraka mihitsy satria dia fantany fa maro loatra ny vokatsoa azo avy amin'ity fanatanjahantena ity. Aloha zany voalohany indrindrany a dia le izy koa zany amin'le efa raha malala le fiainana rotoroto amin'izao a dia tena mampidestress zany le mikotrany tena any zany ny analanao ny mety hoe fakisitinana dia eo ianao manapatra zay mahatezitezitra anao dia tena afa-po mihitsy ny aloha dia fahasalamana moa zany araka ny tenin'ny malagasy hoe ny fahasalamana voalohan-karena dia tena tsy dia farofo zay zany a tsy dia marary matetika raha vao tsy mikotrana zay nefany a dia somary seriserena reradreraka ohatran'izany fa rehefa mikotrana nefa zay dia tsy dia tena hoe marary foana. Azakivy ianao raha tsy manam-potoana manao fanatanjahantena, ny saina no mila ambarina voalohany indrindra tahaka ny Samkoanina sy fitiavana Mikael dia tena efa tahaka ny rivotra iainana mihitsy ny endry zareo ny fanatanjahantena. Efa misy manohana ihany koa ary efa miditra lalina tanteraka satria ny vokatra vokarina ihany koa dia efa nisarindry zareo mihitsy no eo ivelany. Ka anjaranao indray zao anao fanatanjahantena sa tsy?